Navoaka androany ny didim-panjakana 340 tsipika efatra ambin'ny folo sy valonjato manafoana ny fanendrena ny mpikambana telo eo amin'ny governemanta dia ramatoa isany Razana Mahasoa Kristina izay ministry ny fitsarana sy nday mananjara Joanita ministry ny fahasalamam-bahoaka ary Andriamatoa Rakotomamonjy Jean Max ministry ny fizahantany izay nilatsaka ho vidiana sy olom-bavam-bahoaka. Noho izany dia mitsinjara toy izao ny fitantanana Vonjimaika ireo ministera telo ireo: Andriamatoa Rakotoarisoa Florent ministry ny atitany ankehitriny no iandraikitra Vonjimaika ny ministera ny fitsarana, Ramatoa Olga Ravomalala ministry ny mponina ankehitriny no hitantana Vonjimaika ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, Andriamatoa Andriamanjato Niasina no hitantana ministera ny fizahantany ary Andriamatoa Reboza Julien no hitantana Vonjimaika ny ministera ny rano. Nosy niavy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre Jean-Omer Beriziky moa ity didim-panjakana navoaka androany ity. Mahakasika kosa ny teti-bolam-panjakana 420 ary tsy nahatratra ny fetranisa ilaina ny fandaninana ny teti-bolam-panjakana 420 teny amin'ny kongresy ny tetezamita androany atoandro. Amin'ny alatsinainy indray no entina olanina fanindroany izany lalàna momba ny teti-bolam-panjakana izany raha ny fanazavany ny birao maharitry ny kongresy ny tetezamita. Marc-Antoine sy Stéphane Razafy Manjemby. Raha toka fitopolo amby zato ny isan'ny parlementaire ny kongresy ny tetezamita ilaina andany lalàna momba ny teti-bola 420 dia 10 ihany ireo mpikambana teo anivon'ny androm-panjakana ity ny tonga androany atoandro nandany izany volavolan-dalàna izany. Vokany dia amin'ny alatsinainy izao no averina olaniny eny amin'ny lapan'ny kongresy ny tetezamita eny Tsimbazaza izany volavolan-dalàna izany. Raha ny fanazavana Andriamatoa Benja Urbain Ndresiseheny, filoha-hevitry ny kongresy ny tetezamita, dia tsy nisy fikitiana izany volavolan-dalàna izany nandritra ny asam-boamera natao noho ny tsy maintsy anivany izany lalàna izany rehefa tafapetraka ny gouvernemanta sy ny anteny-meram-pirenena voafidim-bahoaka. Lany fa dia pitsopitsony misy lalàna amin'ny fe zany satria lany zany fa tsy tratra ny fehitry. Tsy nisy novana le teti-bola. Raha fahitanazy zany io teti-bola io dia mbola tsy maintsy ho isy ny fikitenan'io rehefa mipetraky ny androm-panjakana Assemblée nationale. Zay zany zavatra tsy maintsy ho isy amin'ny 2014 dia natao moa zany io teti-bola io mba ahafahantsika miainga fotsiny amin'ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny fanazavana voaray kosa dia tsy voatery ho feno ny fetranisa izay angatany eo anivon'ny kongresy ny tetezamita mandritra ny fandaniana faharoa izay ho tanterahana ny alatsinainy ho avy izao, saingy mbola nanentana ireo mpikambana eo anivon'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity ny tompony andraikitra ho tonga maro.